miarabatsika rehetra. Tatenda ina kely le volima rahalala. Alleluia. Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity ianao. Tonga nompon'ny tompo, tonga hitady an'Andriamanitra. Ery sy fifaliana ho anay mpanompon'Andriamanitra mahitanao tonga etoko. Alleluia. Alohany hitoriako teny dia manao afaka fifonana isika eo anatrehan'ny tompo. Ilaina tokoa zany fa afaka fifonana zany satria izany no anisany anankiray tena anatrehan'ny tompo atsika. Alleluia. Ary ao anatin'ny vavaka fifonana dia hitondram-bavaka ny mpino izay tsetitsika. Na mahita fa maro ny mpino tseto ary ao moa araka ny teny lazainy rahalahy hoe maro ireo olona izay lasa namonjy fianakaviana sy ny sisa nefa hoentsika am-bavaka. Alleluia. Eo mpitsanganana nanaovantsika vavaka fifonana eo anatrehan'ny tompo. Ary anandratra ny tanantsika manandrifo ny lanitra ambony tsika vavaka foy anao vavaka fifonana eo mpitsanganana. Asandrato amin'ny lanitra ny tananao ary manaova vavaka fifonana eo anatrehan'ny tompo. Raha eo ankehitriny olombelona ihany izahay rehetra. Tsy fantatray sao dia nanonta taminao ny molotray, sao dia nanonta taminao ny masonay, sao dia nanonta taminao ny tenanay, sao dia nanonta taminao ny fonay. Ankehitriny dia maneho vavaka fifonana eo anatrehanao zahay. Enoy Andriamanitra ny an-danitra fonenanay, any an-danitra fonenanao ny fonana ataonay eto. Ary mino izay Jehovah Andriamanitra fa ianao mihitsy ane no ivavana fonanay, mifona ho an'ny ankona kokoa aho satria ndao dia nisy eloka tamin'izy ireo. Mifona ho an'ny fiangonana manao vavaka fonana eo anatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka fonana izany. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Amen. Azaho toerana antsika tompoko. Ny loha hevitra izay nomeny tompo ahy teo mpivavahana izay hotoriako aminareo dia tondra ny lohateny hoe noheverin'ny olona ve fa misy zavatra tsy hain'Andriamanitra sy Jesosy. Avetrina mandeha ilay loha hevitra. Noheverin'ny olona ve fa misy zavatra tsy hain'Andriamanitra sy Jesosy. Ry havana malala, mety misy tokoa ny olona mieritreritra na mihevitra hoe misy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Mety misy tokoa olona misaintsaina hoe misy zavatra izay tsy hain'Andriamanitra sy Jesosy atao. Ary amin'ny tanio ty dia hitoriteny aminareo aho amin'ny anaran'i Jesosy satria indraindray rehefa misy zavatsarotra mianjady na misy zavatsarotra miseho dia misy eritreritra mitsiry eo amin'ny maha olombelona. Rehefa sarotra ny zavatra tena dia misy eritreritra miseho
eo amin'ny zanak'olombelona hoe tsy hain'Andriamanitra ve ty zavatra ty, tsy hain' Jesosy ve ty zavatra ty. Androany mifatoa tsara fa izy zava-dehibe ho ataon'Andriamanitra. Alleluia. Averiko ny mandeha le loha hevitra no everiny olona ve fa misy zavatra tsy hain'Andriamanitra sy Jesosy. Ny Baiboly raha lasana bavy dia miteny fa zavatra rehetra hoy ny Baiboly dia hain'Andriamanitra tao avokoa. Alleluia. Asio alleluia mafy. Alleluia. Ao Matteo 7:20 ny 5:20. Vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nandray izany ny mpianany dia talanjona indrindra ka nanao hoe iza indray no azo vonjena. Ary Jesosy nijery azy ireo ka nanao taminy hoe amin'ny olona dia tsy hay atao zany fa amin'Andriamanitra dia hainy ataony zavatra rehetra. Alleluia. Alleluia. Eto aloha dia Jesosy mihitsy no miteny fa misy zavatra izay tsy hain'olona atao, misy zavatra sarotra izay tsy hain'olombelona atao. Fa Jesosy miteny hoe raha amin'ny olona dia tsy hainy atao zany, fa eo anaten'Andriamanitra dia hainy atao ny zavatra rehetra. Alleluia. Alleluia. Misy olona ve mieritreritra hoe misy zavatra izay tsy hain'olombelona atao ka mihevitra hoe tsy hain'Andriamanitra. Zavatra rehetra riavana dia hain'Andriamanitra atao. Alleluia. Alleluia. Ao amin'ny Luka 7:20 ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy zavatra izay tsy hay atao amin'ny olona dia hay atao amin'Andriamanitra. Alleluia. Zavatra izay tsy hay atao amin'ny olona dia hay atao ao amin'Andriamanitra. Alleluia. 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 Hay atao amin'Andriamanitra. Misy zavatra izay tsy hay atao amin'ny olona fa hay atao amin'Andriamanitra. Andriamanitra ry hafanao tsy arakaraky ny fieritreretan'ny olona, tsy arakaraky ny fisainan'ny olombelona hoe raha mandalo zava-manahirana izy, raha mandalo zava-tsarotra izay tsy efa nierin'olombelona na fahaizan'olombelona eto an-tany dia mieritreritra ny olombelona hoe satria sarotra loatra ty zavatra ty. Dia mieritreritra izy hoe tsy vitan'Andriamanitra ty, tsy hain'Andriamanitra ty fa tena zavatra sarotra. Fa Baiboly dia mamaritra tsara fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Jeremia 2:30 ny 7:20. Indray Jehovah Tompo, indro ianao no nanao lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao mahitsitra, ary tsy misy zavatra sarotra loatra izay tsy hainao. Alleluia. Tsy misy zavatra sarotra izay tsy hain'Andriamanitra. Manahoana moa ry havana malaza natao hoe zavatra tena sarotra zany. Nareo efa atsangana ny tanana izay efa tena niatrika zavatra sarotra anankiray.
hoe tena za zao atsangano tana tena fa niatrika zavatra tena sarotra anankiray zao trapetsaka ary eo anateny le fietrenao an'le zavatsarotra anankiray de tena mahatsapo mihitsy ianao manao hoe ahoana reny anaovako an'ity tena mahatsapo mihitsy ianao ohatra ny hoe tena very hevitra mihitsy ianao anatin'le zavatra anankiray izay zavatsarotra ary misy aza ry havana noho ny eo anifony zavatsarotra zay mandalo amin'ny fiainana sy atrehany amin'ny fiainana de ohatra ny mahatsiaro mihitsy izy hoe mamoy fo zany ange ny mahatonga ny olona mamoy fo amin'ny zavatra anankiray rehefa misy zavatsarotra tena tsy efan'ny fahalalana mantsaina sy fahaizan'olombelona rehefa misy zavatsarotra anankiray izay mandalo amin'ny fiainan'ny olona de mandeha mitady vahaolana eto sy eroa izy saingy tsy mahita vahaolana de ny faraheriny sisa de very hevitra izy ary ny fahaveresakevitra izay mahazo azy de mitondra azy ho amin'ny fahamoisapo ary ny fahamoisapo izay mianjady amin'ny fiainany de tsy misy afa-tsy ny mamono tena sisy zay mandeha totsy vehivavy anankiray sady tsy nalala azy fa ny ahoana tao amin'ny toerana anankiray andeha amin'ny lalana metsinanana izy